Manonona ny shalom amintsika rehetra, fiatanan'ny tompo Jesosy daholo. Androany aho dia ampitafatra amintsika hoe miaina fanahy miraikiraiky ny vahoaka malagasy. Matory, miesona, tratran'ny fanahy miraikiraiky, izay no ilazako azy. Tamin'ilay fanendrena ministra sy premier ministra teo iny no natsapako an'izany, nahitako an'izany. Ohatra iny anasongadinako fa hoe tena matory sy miesona ao anatin'ny fanahy miraikiraiky ny vahoaka malagasy. Inona ny zavatra niseho? Prévu à 17h ny fanambarana ny amin'ny fanendrena izay ho ministra teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha, heure locale à Madagascar. Dia mbola tsy 17h akory dia efa scotché eo amin'ny écran Facebook sy page isan-karazany, pejin'ny filohan'ny Repoblika, tambajotra izay voatondro fa ampita izay fanendrena izay. Ny olobe hatramin'ny zaza madinika. Mbola tsy 17h akory dia hoy aho hoe tena miesona miraikiraiky marina le vahoaka malagasy. Le izy zavatra tsy andraisan-karama, tsy nanan-kanina, tsy miresaka fiainana mandrakizay, tsisy resaka vie éternelle, tsisy intérêt ho an'ny tokantranon'ilay tsiraray akory, fa avy hatrany dia miraikiraiky ao daholo ny vahoaka malagasy. Dia ny zava-doza tonga ny 17h tsy nisy proclamation, 2h après raha tsy diso zay vao nisy ny proclamation fanendrena ministra isan-karazany avy. Dia mbola miraikiraiky eo ihany ny vahoaka malagasy, mbola taraiky miesona eo ihany, mbola niandry teo ihany, miandry vasoka teo ihany. Sanatria izany hoe miandry mihoatra amin'ny fiandrasana an' Jesosy Kristy ho avy eny amin'ny rahony lanitra. Sanatria izany ohatrany hoe miandry, plus que hoe miandry ny mana ho latsaka avy any an-danitra. Gravy tratra ny fanahy miraikiraiky ny vahoaka malagasy, tena hoe miesona, matory. Ny zavatra nisy anefa dia izao, rehefa voatendry ny ministra dia araka ny zavatra efa zaraintsika eto manamarina ny teny foana, manamarina ny teniny foana Andriamanitra tsy toa, araka ny efa voasoratra amin'ny Baiboly. Tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany fa ny taloha ihany no miverina. Tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany. Dia olona efa teo ihany no notendrena. Ilay président nanendry dia ny rahantsika mahita fa efa nitondra teo ihany izy. Ireo olona nitendrena dia ohatrandry Monsieur Naina ary Madame Lalatina. Olona efa teo ihany, tsy misy zava-baovao ety ambonin'ny tany. Ireo ihany no noverena, no notendrena. Dia ireny no mampiraikiraiky izany, misy fanahy mampiraikiraiky ao ambadik'izay dia ireny ilay nandrasan'ilay olona no faritako teo hoe miandry plus que fiverenan' Jesosy Kristy eny amin'ny rahony lanitra. Oro anefa efa fantatsika hoe nanahoana ny fomba fiasan'ilay efa voatendry ry Monsieur Naina, ry Madame Lalatina sy ny sisa rehetrarehetra ny ekipandrehetra izany. Ohatra ny raisintsika fa tsy hoe misy position politika sy ohatran'izany ambarantsika ao ambadik'izany, tsisy rarahitsika an'izany sady tsy misy intérêt antsika ao anatin'izany fa veloa zareo anao izay tiany atao eo. Fa ilay hafatra ampitaina amintsika dia hoe miesona ny vahoaka miraikiraiky. Indramiko ilay tenin'ny Paoly any amin'ny bokin'ny Efesiana hoe mifoaza ianao izay matory, mifoaza ary valala be mandry izay matory, dia ampazavanao Kristy. Ialao io fanahy miraikiraiky sy fanahy matory eo. Mifoaza ianao izay matory dia ampazavanao Kristy. Zay le hafatra. Mirary soa. Zay.